fa tetsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy no nanatanterana ilay hetsika Grand Loto de Noël sy no karakarainy Lions Club Antananarivo iarivo hetsika izay efa fanaon'izy ireo isan-taona moa ity raha ny fanazavana izay nomeny ireo tompona andraikitra ho arahintsika misimisy kokoa ao anatin'ity fanadidina ity ny mahakasika izay. Nahavory mpandray anjara maro ilay hetsika Grand Loto de Noël, hetsika isan-taona karakarain'ny Lions Club Antananarivo iarivo ary nitoto-saina omaly tetsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Nahatratra 700 nisan'ireo mpandray anjara mpikambana ao amin'ireo club Lions sy Leo eto an-drenivohitra. Misy tanjona manokana napetraka nahatonga ny Lions Club Antananarivo iarivo nikarakara ity hetsika ity. Ty loto ty zany dia efa 20 taona zany ny club anay zao efa 20e édition ny loto zany amin'ity taona ty zany. Io zany no manifeste, io zany no hetsika ataonay fitadiavana vola ahafahanay manatanteraka zany ny asa fanasoavana izay ataonay amin'ny mpiarabelona. Nitondra ny anjara birikany tamin'ny fambeazan'ity Grand Loto de Noël nikarakarain'ny Lions Club Antananarivo iarivo ity ireo mpiara-miombina antoka maro ka nanolotra loka goavana toy ny réfrigérateur, VTT na koa milina fandefasana fax.